Alleluia. Tonga amin'ny fotoana izay enona ny tenin'Andriamanitra isika, ka dia amaky soratra masina isika amin'ity ankehitriny ity, dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Salamo 1:50 ary ny andininy 7:10 mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:50 ary ny andininy 7:10. Andininy 4:40 fakisika manomboka andininy 4:40. Afao amin'ny valin-drao Andriamanitra, Andriamanitra ny famonjenay, ary ihira mafy ny famarinanao ny lelako. Tompo, sokafy ny molotra, dia anambara ny fiderananao ny vavako, fa tsy fanatitra no sitrakao raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana tsy mafaly anao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro sy fo mangorakoraka. Andriamanitra, tsy mba ataonao tsinotsinona. Manaova soa amin'ny ziona araka ny sitraponao tsara. Ataovy ny manda ny Jerosalema, dia ho sitrakao ny fanatipahamarinana sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra levonina amin'ny afo, dia antitra, dia anatitra vatotrombolay eo amin'ny altaranao ny olona. Alleluia. 2:20 aza manary ahy hiala eo anatrenao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliany ny famonjenao, ary toano fanahy mazoto ao. Alleluia. Androso hatrany isika amaky tenin'Andriamanitra, dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Amosa 5:5, dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny bokin'ny Amosa 5:5, pejy 3:7 amin'ny baibolitsika. Dia toy izao ny vakin'ny Amosa 5:7. Mitadiava ilay manao any kotikely miady laona
sy ny telo ny orevy, ary mampody ny aloky ny fahafatesanao maraina sy manamaizina ny andro ho alina, dia le miantso ny rano ao an-dranomasina ka mandatsaka azy amin'ny tany. Jehova no anarany, izay manatanjaka ny babo amely ny mahery, ka dia tonga mamely ny fiarovana ny babo. Aleloia. Fatelo dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny baibolitsika, dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko faharaika amby folo andininy voalohany no vakitsika. Isaia toko faharaika amby folo ary ny andininy voalohany dia mandingana andininy fahadimy. Ary solofo itsimoka avy eo amin'ny fototry Jese, ary isy rantsana itrebona avy eo amin'ny fakana, ary ny fanahin'i Jehova itoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana ny Jehova. 5. Famarinana no fisikinana, ary fanahy matoky no fehikibony, ary ny ambody iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda iara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifay iray toerana, ary ny zazakely no iroka azy, ary ny omby vavy sy ny bera iara-komana, ny zanany iara-mandry, ary ny liona ihina mololo taka ny omby, ny zaza minono ny lalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsanono haninditra ny tanany ao amin'ny lavaky ny mena rano, ary tsy andratra na nimba era ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany hoeniky ny fatahorana ny Jehova, taka ny anarona ny rano, ny fanamban'ny ranomasina. Haleloia. 10. Ary amin'izany andro izany dia izy solofony Jese izay itsangana ho fanevany firenena, izy no hotadiavin'ny jentilisa, ary ny fitsaharany dia ho be voninahitra. Haleloia. Ataontsika haleloia izany tenin'Andriamanitra izany. Androany dia mandresa lahatra anao ny tenin'Andriamanitra, mba tena anam-pahasahiana hitady an'Andriamanitra ianao hivavaka. Fa ny vavaka ry zanak'Andriamanitra dia manodina ny ratsy ho tsara ny vavaka. Zany ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity bokin'ny Isaia ity: ny amin'izany andro zany, 10, izy solofony Jese izay itsangana ho faneva amin'ny firenena, izy no tadiavin'ny jentilisa, ary ny fitsaharany dia ho be voninahitra. Ny jentilisa dia manapa-kevitra hitady azy, satria ny fitadiavana an'Andriamanitra riavana dia tena zava-dehibe, fiadiana mahery vaika, mitondra voninahitra. Isaia 1:10, izy no tadiavin'ny jentilisa, ary ny fitsaharany dia ho be voninahitra. Ary manam-pirofo an'izany ireo izay voatenin'ny tenin'Andriamanitra ireo, tena hoe miodina ho tsara ny ratsy. Zay no tian'io Isaia 1:10 zay ny vakitsika io. Ny famarinana no fisikinana, ny fanahy matoky no fehikibony, ny ambody iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry. Tena hoe niova mihitsy le ambody, lasa hainy ny miara-mitoetra amin'ny zanak'ondry.
nefa zavatra tsy vitany mihitsy zany, tsy hainy mihitsy zany. Ny léoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, tsy hainy léoparda mihitsy zany. Ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifay iray toerana, tsy hainy liona tanora mihitsy zany miray toerana amin'ny omby kely mifa zany. Fa rehefa mazoto mitady an' Jehova ianao ho tanteran'Andriamanitra izany. Ny zazakely no iroka azy, zazakely mandroka liona tanora à gauche à droite, manaiky izy, tena niova fo le liona. Misy liona ve anoany mitadiava an' Jehova raha lasa anabavy io. Tsy le hoe mbanao aleloha mafy tsika amin'izao ankehitriny zao. Tena hoe manodina ny ratsy io tsara ny vavaka ry havana. Dinio io tenin'Andriamanitra io. Hatramy vipera ry havana dia miova fo. Ny zazakely izay milalao eo amin'ny lavaka misy azy a dia tsy ataony ninoninona. Ny mena rano koa dia miova fo reny biby reny. Iza manatanteraka an'izany? Ny vavaka manatanteraka an'izany ry havana. Ka dia ampaherezina ianao. Misy zavatra mampalahelo anao ve? Misy zavatra tena ohatrany tsy mety miova mihitsy ve? Ny vavaka ry havanao manodina ny fandendra raha ny vavaka. Mahireza amin'ny vavaka ianao. Raha zavatra sarotra dia mety hoe tsy ananatsika, sarotra amintsika. Fa raha vavaka zany a dia araka le teniko teo hoe ananan'i Jesosy mamonjy zany fahasahiana amin'ny vavaka zany. Ianao koa anatin'izany raha lasa anabavy. Ka dia fiovana havana ane zany hoe liona mihinana amin'ny lolo zany a. Fiovanako havana. Iza manatanteraka an'izany? Jesosy manatanteraka an'izany. Isy lofo itsimoka avy eo amin'ny fototsy Jese. Isy rantsana itebona avy eo amin'ny fakana. Ny fanahin'i Jehova mitoetra ao aminy. Rehefa mivavaka ianao dia ilay fanahin'i Jehova mitoetra ao amin'ny Jesosy a, anova ny fandendravatra rehetra ry havanao. Ka na dia ny liona dia hihinana amin'ny lolo ireny. Tsy mierina intsony reny, tsy mandringana intsony reny. Satria nahoana mahery ny vavaka. Ianao ve mba afaka anao aleloia amin'izao ankehitriny izao? Tena manodina mihitsy Andriamanitra. Jerevana ilay liona tao andavaky ny liona. Tena niova ilay liona. Tsy naninona ny Daniela izy. Daniela toko fahenina. Satria nahoana? Ilay Daniela dia lehilahy tia vavaka. Dia nanova ny toetran'ilay liona. Ka na dia noana be ary izy dia tsy nihinana izy. Fa ny zavatra mahavariana dia rehefa le olona tsy mivavaka ny nalatsaka tao, tonga dia lany teny ampanidinana. Lany ny dadany, lany ny zafikely ny teny ampanidinana. Lany hatramin'ny tena ny ray manontolo. Satria nahoana? Ireo nga mivavaka zany. Vavaka lony sakafo ihany ane ny mety hain'ireo e. Fa reo tsy mivavaka, reo tsy mifadianina zany reo. Reo tsy mitady an'Andriamanitra zany. Teny ampanidinana dia zao lany. Fa ny mpanompon'Andriamanitra tia vavaka kosa dia zao nikombona ny vavan'ny liona. Satria nahoana? Mahery ny vavaka, manodina ny ratsy io tsara ny vavaka. Andao ahotsika ho tsara ny ratsy rehetra raha lasa anabavy eo. Manodina ane io vavaka io. Tena miodina.
le mpandatsaka anaty lavaka indray ny lasa nalatsaka anaty lavaka ka tsy miodina ve za tena miodina mihitsy ne zany nisy olona maro be sy olo-mpanjaka maro be olona manam-boninahitra maro be nitady ny fomba rehetra nanao fivoriana hafa kely fivoriana amonona olona misy ne olona riavana manao fivoriana amonona olona di farany dia tratra Daniel noho ny amin'ilay vavaka fa io vavaka io riavana mahery io vavaka io mandamoka daholo ny fivoriana famonon'olona rehetra rehefa mahery mivavaka ianao tsy rehefa hoe mba namanandra tanana dia manao aleloia mafy dia nalatsaka tao tokoa Daniel ohatrany hoe resy fa zay mivavaka tsy mba resy zany riava tsy mbadika amin'ny fandendra raha Daniel mpanompon'Andriamanitra mpivavaka mahery eo ny Andriamanitra zay tompoinao ilay vavanao isanandro hoe mahavonjy ianao ozy mimpanjaka namaly Daniel tao andavaka endry mpanjaka ny Andriamanitra zay tompoiko zay vavako isanandro dia namonjy nanakombona niraka ny anjeliny nanakombona mivava ny liona satria famarina ny hitany tamiko sy teo anatrehanao ry mpanjaka halleloia napakarina avy eo Daniel tsy mbadika amin'ny fandendra raha sambory le nitory rehetra reo sambory rehetra amin'ny fianakaviany rehetra halatsao mitsombadika amin'ny fandendra raha satria nahoana mahery mivavaka halleloia izy mba voninay vavaka amin'izao ankehitriny zao mahere za Jesosy mamonjy fohy be akorin-drano ianao ane no fohy be nyty fivavahana ty maneran-tany ty ary averiko foana fa Andriamanitra mametraka anao eto amin'ity fohy be ty azon'Andriamanitra nalefa tany atrimo tany ianao nalefa tany avaritra tany ianao fa Andriamanitra ny azony tsy nanaiky Andriamanitra fa hoe aleo ihany izy eto Antananarivo eto amin'ny fohy be eto fa misy zavatra ilako azy eto zanak'Andriamanitra mila anao ny asan'Andriamanitra andao vaditsika ho tsara ny ratsy rehetra amin'ny lala mivavaka izany zay voninahary dia manao aleloia tena be dia be ny zavatra azo lazaina anatin'ny Baiboly raha tsy resaka afa-tsy ny vavaka nataon'ireo olona sy Mosesy nangidy ny rano rehefa nangidy ny rano ny olona mangetaheta tany Kanana ny nampanantenainy rano mangidy ny hita tena raha be zany amin'ny lafiny rainy dia hoe ohatrany hoe tsy hometsy iny raha mba tezitra le olona aiza veka sady tsisy sakafo ny rano koa mbola mangidy tena efa famonona mihitsy fe zany fa inona ny natao vavaka ny natao ary dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mitaraina tamin'i Jehova izy ao amin'ny Exodosy 12:5 dia Jehova naneo azy azo anankiray ka rehefa nalatsaka tao zany dia ilay rano mangidy nivadika azo sotroina tsara tsy hoe kory hoe nisy siramamy ohatrany ditele izy fa lasa azo ny sotroina tsara le izy dia mamy ny fitenenana anazy ho mamy ane io fiainanao mangidy io raha lasa anabavy manahirana ihany ty sahiran-dava ty ianao matsapa fa sahiran-dava dia zao andao hoditsika amin'ny alala mivavaka izy io manahirana ihany io tena manahirana ary indraindray tena mety mampaketraka ihany lasa tenenin'olona hoe aizany Andriamanina misy koa moa ny sasany tsy mahony tena fa dia mangataka sira kely any an-tranon'olona aza mangaty atsira amin'olona riavana fa hoanao amin'izao tokony ataonao dia mivavaha dia indraindray dia tonga amin'ny fahasahiranana iza nitrosana sahirana ny eritreritra hoe aiza ny mety azahoana isera ranona isera ranona ifrera ranona ranona mety
manahirana zany zavatra zany. Ry avanao andao hivavaka rahalasy anabavy ao. Ny vavaka manodina ny ratsy io tsara ny vavaka. Be dia be ny olona sahirana fa rehefa mivavaka dia novan'Andriamanitra amin'ny fiainany. Marina fa misy ny olona mpanan-karena tonga dia vovonjy fa vitsy aloha zany raha eto amin'ny GM. Fa ny akabiazany dia reny olona mahafiady reny, zany tokony hoe mahafiady. Dia mankatoy ny tenin'Andriamanitra, dia mamonjy fivoriana, dia mivavaka, dia manao mpafolo-karena, dia mifadianina, dia marary lohalika, dia miaritra fifadikana, dia fanimpanina, dia mandoa, dia toizana ihany ny vavaka. Neny le sera anankiray zay tena ohatrany nampalahelo ahy mihitsy fa teo amin'ny fifadikanina fahatelo andro izy nandoa, dia tsy hitany nasianan'le loha dia nataony tanaty zinga. Dia hoy zaho hoe mety mihitsy ka. Rehefa mifady ihany io anao ka reraka sy manaintaina dia zay mihitsy le tadiavina zay. Iny manaintaina iny mihitsy, iny le marary, iny le mitady andoha iny. Iny mihitsy le tadiavina le somary mijaly kely iny. Iny le akasitrahan'Andriamanitra. Iny le hoe fitsarantena. Fa tena mahafinaritra zany olona izany, fa tena tehirizin'Andriamanitra, ampahitan'Andriamanitra amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ivavaka io ny ariavana fameloma-tenany io e. Tsisy fotsim-bary any, tsisy fizarana ovy any, tsisy fizarana legioma, mbola le mihoatra noho ny ovy zany rapitsy dia fa lany. Fa ny vavaka zany miantoka anao mandritra ny taona maro, manodina ny ratsy io tsara ny vavaka raha lasa anabavy eo. Tsy mbola nisy ny ala maina ny olona nitady an'Andriamanitra. Alleloia. Ka dia maherezy ianao zanak'Andriamanitra, mangidy ve ny rano, mangidy ve ny fiainana, aza mifanometsiny, aza misara-panambadiana, aza manaonao foana, aza tapahana ny volonao lavabe dia andeha amidy. Fa ny tokony ataonao dia andeotsika hivavaka raha lasa anabavy io. Bedin' Jesosy mivarotra volo lava io anao, tsy natao amidy ny nanaovan'Andriamanitra an'io, fa zao fotsiny ihany andao hivavaka. Ianao ve mivavaka anao? Alleloia. Manodina ny ratsy io tsara mivavaka. Mety misy amintsika eto manana toetra ratsy, misy ny sasany tena mpandainga mihitsy, misy ny le olona anankiray zay dia mba nitsapahy patron fotsiny izy dia nasiana 500 mipetraka tao ambany fandriana. Dia ozy le patron hoe fafatsara ny trano le retsy ah. Dia mifafany tsara tokoa ka, dia nifafany niaraka tamin'ilay vola. Dia rehefa avy eo nanontaniana ho tsitanao ve le vola tao iny? Ozy fiozonana zao, saika efa nitady baiboly aby hoe paika baiboly. Mampalahelo, nefa dia fa lasan'izao tena mahamenatra ny zany. Mahamenatra zany hoe ny olona ohatrany zany dia za zany tsisy dikany amin'ny olona mpandainga tsinonako, tsisy asiny, mbola mipiso ary ny ariavana tsy mandainga. Izy ny rehefa tratra tonga dia efa milefa mipiso e, fa ty mpandainga mahamenatra. Dia atao inona zany 500 kely iny? Dia mbo tsy injarao ny namidy pokatsaka ny arary zato, narary zato saiko na asa zary tsy fidiana amin'ny paraky. Dia lany raha mba handainga ihany ko ninona tsy mandainga amin'ny bankery dia mba mahazo be dia be fa dia 500. Mampalahelo, mahamenatra. Jesosy mamonjy mandainga, mahamenatra zany ry havana. Engany mba tsisy mpandainga eto, raha tsapanao fa mbola mpanody ianao, andao hivavaka fa iova ianao. Misy ny ankizy dia efa lasan'izao le loka anankiray, nisain'ny nenene izy io e. 5 neny isan'ny taova, ianao rery ny taova, tsy hitaneneny ray e. Dia raha voatenenina dia mitomany. Io le voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe saronana ranomaso ny altaran'i Jehovah. Mahamenatra.
Mpangalam-pihinana, tanora zazavavy mangalam-pihinana, tena ratsy a, tena ratsy a. Ary io mangalam-pihinana io dia vadika zavatra hafa io a. Za tsy teny hoe tanora zazalahy mba manevaneva mangalam-pihinana, fa ny tanora zazavavy mangalam-pihinana tena ratsy a. Raha ao anatin'izany mbola manotanota, Jesosy mamonjy mbola manotanota izany a, andao vatsika ny lala mivavaka zany raha lasanabavy o. Vavaka manofa zavatra io mba ananatsika. Raha helikoptera zany mety tsy ananatsika zany ry havanao, roplanina zany mety tsy ananatsika zany, fa raha vavaka io misy amin'ny posy anankiroa dia misy koa ato dia misy koa ato, amin'ny gony any an-trano koa mbola misy. Ka noho izany andao vavaka Jesosy mamonjy o. Ianao hoe mba afaka merina anao aleloia. Ny sasany dia manana toetra mitsiriritra zavatr'olona, mitsiriritra izay zavatra dia mitsiriritra. Hatra amin'ny tômôbilan'ny olona dia ametrahana tanana amin'ny anaran'i Jesosy, tratra ny tompony amin'ny ianao a. Tsy ilaina mametrapetraka tanana amin'ny bisikletan'olona sy amin'ny moton'olona ianao, fa raha angalatra dia mitenena. Tsiriritra fa tsy mba mahono tena amin'ny zavatra anazy, mahonona tena amin'izay nananao dia zao amin'ny vahavà. Toko fa firy indray zao hoe ametrao tanana zavatr'olona dia azonao mahazo takan'io koa ianao. Tsiriritra, mahita trano dia mitsiriritra dia mialina mihitsy. Mahamenatra mason'ny anjely zany ry havana, tena mahamenatra ne zany, tena manahirina ne zany ry havanao. Mety mbola tsy voafonjy fenao tonga eto te hamonjy anao Jesosy, fa zao mila mivavaka sy mivady anina ianao. Misy olona dia tena tsy mety miova mihitsy, fa raha mivavaka ianao dia iova tanteraka ianao. Jesosy mamonjy, zay tonga eto amin'ny Jesosy mamonjy a dia tsy mety voafonjy fa zao a mivavà. Voafonjy ianao, iovy ianao, ianao jejojejo be io, iovy ianao. Manahirina ny lehilahy jejojejo zany ry havana, tsy ny vehivavy ny maneva jejojejo, fa raha ny lehilahy ny jejojejo dia manahirina. Aoka hivavaka ianao dia aoka iova ianao. Ary na dia za zao aza ny jejojejo dia mety sahirina ihany ny masonao. Sahirana ihany ianao. Indrindra moa fa nareo vehivavy dia jejo be tafahoatra io, mba mivavay ianao, mba iova amin'io ianao. Tsy aleloia. Ka na mety aminao zany na tsy mety aminao a dia tsy maintsy toriana, fa tsy zay sitraponao ny atao a, fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ka noho izany dia zao oka hivavaka ianao dia ho fenoana fanamasina ianao. Ary raha mivavaka tsika dia zao, na dia ty fiangonana tsika ty aza dia androzy ty raha lasa anabavy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, tena tsy misy fitaka ny tenin'Andriamanitra. Mitadiava ilay nanao any kotikely miakilona sy ny telo no refy, mampody ny aloko ny fahafatesana ho maraina. Halleluja. Manamaizina ny andro ho alina. Halleluja. Mampody ny rano avy efa lasany ny ranomasina averina ndray dia alatsaka amin'ny tany ndray. Halleluja. Jehova tompony anarany, maro no anarany, kaoka hiantso azy ianao dia Andriamanitra ry havana ampandroso izao asan'Andriamanitra izao. Mety ozy angamba ianao hoe maty ny asan'Andriamanitra, tsy maty ty fa velona ry havanao, fa zao andao hivavaka. Iza mba vonona hivavaka ho an'i Jesosy mamonjy. Andriamanitra mahay manodina. Halleluja. Manodina ny ratsy ho tsara Andriamanitra. Na dia Paoly Saoly aza novan'Andriamanitra, nahodin'Andriamanitra Saoly, ny Saoly nahodin'Andriamanitra ho Paoly. Zafady ny soratra S lasa niova ho P, zavatra tena tsy fanao ne zany. Mba handrama amin'ny boky soratanao sainy amin'ny fanadinana ataonao ne,
GS rehetra dia slope raha sosy zany a dia lasa posy hitanao fa savitaka ambony ambany ny zavatra rehetra fa amin'Andriamanitra dia zao ay atao zavatra rehetra. Saul lasa niova Paul, apôstôly tsy vitany hoe Paul foana fa mbola nampiana apôstôly. Nandroso ny asan'Andriamanitra avy aiza zany? Avy amin'ny vavaka. Nisy olona mivavaka tao, jereo ny fandrahonana Andriamanitra vavaka ny natao ka na dia ny mpanenjika na dia izay olona tsy mitady izay fiadanana ho an'ny asan'Andriamanitra lasa izy ndray tonga mpitory filazantsara malaza. Halleloja. Tsy mihontsina mihitsy za amin'ny Paul zany na dia efa latsaka atao anaty sobika zany ny tena 4 marina zany na valona efatra izy dia natao tanaty sobika dia nampidinina tany amin'ny manda tao Damaskus ny valona tao anaty sobika io fa tsy kivy zany mifavay anao fa tsy kivy zany anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika Jesosy mamonjy fady kivy zany ny zavatra fady atsika indrindra fady kivy tsika na inona mitanga na inona miseho tsy kivy zany fa mbola Jesosy mamonjy ihany. Jesosy mamonjy any amin'ny Brao, Jesosy mamonjy any Etsena, Jesosy mamonjy anaty taxi brosy manao hoe chauffeur, Jesosy mamonjy mandeha any avaritra, Jesosy mamonjy tsy kivy na amin'inona. Halleloja. Raha marina zany dia ndao anao halleloja mafy sika rehetra vavaka ry havana. Tena nafanafo mihitsy ny Paul apôstôly io sy tsisy nieritreritra an'izany izy nitory teniny ry havana ny olona raha mbola nilefa ialao eo fitaka io mody mitory teny io nandositra ny zanak'Andriamanitra. Olona voateo no eo izy nitondra tady lava be dia afatotra daholo izay manonona ny anarana ny Jesosy dia sotoniny amin'ny soavaly. Zavatra tena raharabe na zany fa nivavaka manova zavatra ry havana. Hain'Andriamanitra mampandrosa nyity asan'Andriamanitra ity. Halleloja. Fa ny tokony ataonao dia zao andao hivavaka ry zanak'Andriamanitra. Aloko ny fahafatesana zany ny ry havana nampiverenina maraina vaovao ny ranomasy efa latsaka tena fakakanany zany fa ny tenin'Andriamanitra dia ny teny hoe mitadiava tsy vita fotsiny hoe andraso eo. Misy koa olona miteny hoe efa fantany zay mahasoa dia tsy te hivavaka izy dia hoe efa fantany ozy. Tsy ry havana aza mba ho isan'ny kristianina mpanao hoe efa fantany zay anao fa veran'Andriamanitra iseho ny zavatra rehetra io mba hisintonana anao hivavaka. Omeo an'i Jesosy ny voninahitra sy ny hery fa mba ilainy ianao mivavaka. Ianao hoe mba afaka anao halleloja amin'izao ankehitriny izao. Mahafinaritra mihitsy mitadiava ilay nanao ny kotikely miadilona sy ny telon'o refa. Kotikely miadilona zany kitana zany, kitana mahafinaritra. Telon'o refa, kitana mahafinaritra zany. Mampody ny aloko ny fahafatesanao maraina, aloko ny fahafatesana, miverina maraina vaovao. Efa maty ny zanak'ilay vehivavy mpitondra tena tao Jarefata. Inona natao? Vavaka. Rehefa nivavaka velona ny ray efa maty ny zanak'ilay Sonemita. Inona natao? Vavaka. Rehefa nivavaka velona ny ray efa maty tanteraka mihitsy Dorcas. Efa samy ity ny akanjony zairina, ity ny zavatra nomeny efa nitomany. Rehefa mivavaka velona ny ray
mety izy koa ngapa ny sasany hoe zay vo tena maty Jesosy mamonjy tsy ariavana andao ivavaka velona ndra io amin'ny anarany Jesosy iza mba maniry mba tena velona zao asan'Andriamanitra ao tsotra ihany andao ivavaka aza mandany fotoana amin'ny zavatra be dia be to Getsemane rery avana araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia hoe toerana misy oliva be dia be ary io oliva io dia ahodina anaty masinina ary tao amin'ny Getsemane io mihitsy no tokony nahitana an'izany ary dia mivadika diloilo sarobidy io ravin'oliva ravina ohatrany ravikazo ohatrany tsisy dikany sady tsy azo hoanina ny tsy azo atao akanjo fa rehefa nahodina tao amin'ilay masinina dia lasa zavatra sarobidy ary afaka manova fiainana dia io andraisana ohatra fampianaran'i Jesosy atsika Jesosy Kristy nivavaka tao Getsemane nivavaka nataon'i Jesosy nanodina ny fahoriantsika ho tonga fiadanana raha lasa nabavy io fahoriana io dia mivadika fiadanana io rehefa mivavaka ianao aza mandany andro mety misy zao olona hoe ity ravin'oliva ity dia avadika ho diloilo sarobidy izy ity dia lasa mandray fanoto dia samy manoto izy mianakavy amin'ny enina maraina dia fa manoto dia rehefa avy eo dia andrahoana ndray dia fiazana ndray dia fiazana ndray tirineny lany andro lany fotoana lany vola lany hery zao fotsiny ihany ampidiro amin'ny masinina io vetivety fotsiny io 10 minitra tonga zavatra sarobidy io manova fiainana io alleloia ry havanao io adinao io zavatra sarotra misy ao amin'ny fiainantsika io zao fotsiny ihany ampidiro amin'ny vavaka io ry havanao fa hivadika ao tsara ny ratsy alleloia ndraindray ianao tsy manana hoe andeha hitory toriko torinao aizy torina amin'ny carte mobile torio amin'i Jesosy rehefa lasa nabavy eo reny manahirana be le mitory amin'ny carte mobile ndraindray le izy mitsipotitra ndray dia le anao le tory ndray anao ndray ny lasany ndray ny satana koa dia mahay mampitsombatika ka zao ihany ny ampaherezana anao torio amin'i Jesosy alleloia misy olona mampahory anao ve torio amin'i Jesosy ry havana malalo misy adi-piainana ve torio amin'i Jesosy mivavaka manodina ny ratsy io tsara mivavaka ianao ve mino an'izany zanak'Andriamanitra fa betsaka ny zavatra ohatrany hoe mety mandany fotoana mety mandany andro mety tsy mahomby mety efa nandeha tarinao tsy nahomby nandeha tary tsy nahomby lany volo lany andro lany fotoana ampidiro ao amin'ilay masinina tsara indrindra dia ny vavaka alleloia io vavaka io nery havana masinina n'izy io hoe mpanodina ny ratsy ampidiro ao daholo ny ratsy rehetra fa hivadika tsara io avy eo tsara zao fiainanao zao ry havanao Jesosy mamonjy fohy be eo mbola ho tsara zao asan'Andriamanitra zao ampidiro anaty masinina vavaka tsisy afan'izany re manasa lamba reny ipalitaonao io dia ampidiro anaty masinina io dia mandoa vidiny kely ianao dia vita tsara io takan'izany koa izao fiangonatsika zao andao ampidirotsika anaty masinina ry havana vavaka hiasa Andriamanitra tsisy omenatra zay rehetra miandry an'i Jehova tompony maro tsy miova izy mbola lay Andriamanitra Daniela ny Andriamanitsika mbola lay Andriamanitra Draka Mesaka Abednego ny Andriamanitsika
mbola lay Andriamanitra fera-tahodiny Andriamanitsika, Andriamanitra mpiainy favaka manodina ny ratsy ho tsara. Dia mba hanana zavatra ijoroana vavolombelona ianao. Misy aminareo reo ane raha voatendreny ijoro vavolombelona tonga dia miakatra ny tensione. Sahala amin'le niteny anazy hoe io, sahala amin'laniraka hoe miakara. Anao rahavavy mijoro vavolombelona, tonga dia niakatra. Fanina rahavavy afanina. Satria nahoana tsy manana zavatra ijoroana vavolombelona, tsy manana zavatra ho tenenina, tsy mahita voninahitr'Andriamanitra. Ianao ry havana raha anatin'izany ianao tsy mahita voninahitr'Andriamanitra, mivavaka tsy mahita voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra devoly mazy foana mba hitany any an-tsena any, tsy mahita voninahitr'Andriamanitra. Mampalahelo zany. Zao ny sosokevitra atoranao, andao hivavaka. Tsy mahita voninahitr'Andriamanitra dia farany dia aleo hijery mazy aloha analakely. Mpivavaka mijery mazy zany mbola manahirana zany. Tsy mahita voninahitr'Andriamanitra intsony. Dia le araka le tenen'ny paster hoe baolina maty n'iny mba naovana aleloia. Mampalahelo zany zavatra zany. Tsy ampy fifaliana intsony, tsy ampy fiadanana. Maka fifaliana any amin'izao tontolo izao, manao ny fanao zao, mampalahelo. Aza mba manao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra io raha lasana bavy eo. Fa ny tokony ataonao dia zao, mivavaha iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Halleloia. Antsoy aho, ho valiko anareo, ampitsehoko zava-dehibe, sarim-pantarina mbola tsy fantatrao, ho asehon'Andriamanitra anao, hifaly anao, hijoro vavolombelona ianao. Ary rehefa mijoro vavolombelona ianao, mahery ny fiangonana ray manontolo mahery. Ianao ve mba afaka anao halleloia amin'izao ankehitriny izao? Ka dia hanampy anao ane Andriamanitra. Aza manary ny fahasahinao misy valiny lehibe. Ny fahasahinao mivavaka dia zao, misy valiny lehibe. Misy valiny lehibe eo amin'ny fiainanao. Raha mba mahafohy fotoana ianao, fifadikany atokana ho an'i Jesosy ny ray andro, indrindra moa fa raha ny 2 andro, indrindra moa fa raha 3 andro, indrindra moa fa raha mba mahafohy 4 andro, hivavaka ho an'ny tenanao, hivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra. Valim-pity lehibe miandry anao Jesosy mamonjy ô. Oka hivavaka ianao. Oka ianao tena netsy tena. Nivavaka manofa zavatra, na ny liona aza miova, ny bera aza miova, soly aza miova, ny fahafatesana mivadika fiainana. Ka Andriamanitra zay nanao an'izany dia asa eo amin'ny fiainanao raha lasana bava. Halleloia. Mahavariana ry havana mandinika an'le tantarany ato amin'ny bokin'ny Estera. Tena hoe mitsombadika mihitsy, nivoaka ny didy, haringana ny jiosy rehetra, haringana. Tena zava-doza zany. Nisy didy mivoaka hoe ho haringana, didy tsy azo ovana. Estera 4. Inona ny zavatra nataon'ny lehilahin'Andriamanitra atao hoe Mordekay? Vavaka. Ny mpanjaka mihitsy mamoaka didy hoe haringana daholo. Ary nisy vola be mihitsy nomena amin'ny mpanjaka. Mivoaka ny didy. Ahoana ny anofanany zany? Ahoana ny anodinana zany? Ohodina amin'inona zany? Efa mpanjaka mihitsy mamoaka an'izany. So ihany fa mbola misy an'ity vavaka ty ry havanao. Tsy misy diso fanantenana ny olona miditra ao amin'ny samy vavaka. Vavaka Mordekay, vavaka Estera.
izy tsy nanao hoe za vadina mpanjaka malemilemy ty ahoana ny anaovako vavaka fifadikanina 3 andro fa nanetry tena nanaisitra ny satrim-boninahitra ny akanjom-boninahitra ny soloana fitafina fisaonana lamba malailay vavaka 3 andro tsy mihinana tsy misotro vavaka mahery ny vavaka alleloia ny fahafatesana mivadika fahavelomana tsy azo atao mihitsy midimiditra ao amin'ny mpanjaka eo na dia vadiny azy ka tsy voantso fa niditra teo izy ny miaramila rehetra efa niambona tamin'ny sabatra hoe maty madama amin'ny mpanjaka androany efa niambona efa vonona lay satroka mainty fa raha voasarona an'io dia efa zay mivity tsisy hevitra intsony fa mahery io vavaka io raha lasa anabavy tindroa mpanjaka tamin'ny tena izy niazakazaka izy nanantona an'ilay tena niala leo mpandringana rehetra alleloia inona ny tianao ataoko aminao ry Estera na dia nisasaky ny fananako aza dia omeko anao fa tenena eny ary mpanjaka fa dia zao mba angatako aminao mba tongavany amin'ny fanasana rapitso zay mba angatanao eny ary fa ho avy any za rery miara amin'ny lehilahy anankiray izay atao hoe Hamana io lay namoaka ny didy lay nanendrikendrika faly be Hamana tonga tany amin'ny fanasana nihinana dia teo amin'izay mpanjaka inona ny tianao ataoko aminao ry vady mpanjaka Estera omeko anao na dia ny antsasaky mifanana tsy zany re mpanjaka fa dia mba miverena indray rapitso angamba raha olona mora tezitra angamba natao an'izany hoe miverena indray rapitso olona ambony nitenenina hoe miverena indray rapitso fa ny vavaka rehavana mavita zavatra ary na dia ny mpanjaka aza manaiky io rehefa mivavaka ianao verina indray rapitso ary tanelanelan'izay moa dia tsy nahita tory ny mpanjaka namadibadika amin'ny boky zay rehefa na Mordekay nampiasain'Andriamanitra niaro ny ainy Aserosy mpanjaka satria nisy lehilahy anankiroa zay atao hoe Bigtanina sy Taresy saka namono amin'ny mpanjaka reo olona anankiroa reo fa i Mordekay no niteny an'izany dia nisoratana tao amin'ny boky dia mbola tsisy valim-pity hoe nanavitra ny ainy mpanjaka fa tamin'io alina io noho ny amiherim-bavaka tsy nahita tory ny mpanjaka namadika ny boky hita teo Mordekay nanontany ny mpanompony inona mba valim-pity mba efa nomenanyity Mordekay ity dia ozy ny mpanompony mbola tsisy dia rehefa marainy ny andro dia ozy ny mpanjaka iza ny ao ambavady ao ka i Hamana zany ny tonga vo maraina tsy nahita tory koa izy noho ny amiherim-bavaka tonga vo maraina tao ny antondiany Hamana tsy mba hoe vavaka maraina fa ny andeha angataka amin'ny mpanjaka hoe efa misy hazo 5 metatra na 50 akio ao atokotaniko ao ka mba atony amin'io i Mordekay fa io Mordekay io dia tsy mba mety miankohoka amiko ka zay mba gatako aminao ry mpanjaka mba ahantona amin'io hazo io Mordekay jiosy mpivavaka io zay ny antondiny fa ny vavaka manodina ny zavatra rehetra raha rasy anabavy eo iza ny ao ambavady ao Hamana ny ao ampandrosoa izy falifaly izy nampandrosoa ny mpanjaka tonga teo amin'izay zao nyfanontaniana ry Hamana inona no fanomezam-boninahitra tokony atao amin'ny olona iray izay tia ny mpanjaka omem-boninahitra averina mifanontaniana inona ny tokony atao amin'ny lehilahy izay tia ny mpanjaka omena voninahitra teo i Hamana tonga dia efa nieritreritra hoe iza indray moa zay fa tsy za indray zaza zao nantsony niaraka isakafo amin'ny madamany be dia be ny olona fa za ny tena tiany za ihany io ka noho izany ry mpanjaka tsy asiana fieritreretana fa izao no ataovy amin'ny lehilahy zay tia
tianao memboninaatra alaina ny kalesy izay efa nitengenanao, ny akanjo efa nanaovanao, satroboninahitra efa nanaovanao, kiraro efa nanaovanao, gantanana efa nanaovanao, zay rehetra efa nanaovanao, dia ataovy ao io lehilahy io a, dia sy volambony anankiray atao amin'ny fanjakana, dia atao miazakazaka eo aloha eo a, dia sady miantsoantso hoe izao no tiany mpanjaka atao amin'izay tiany mpanjaka omena voninahitra, izao no tiany mpanjaka, izao no atao amin'ny lehilahy izay tiany mpanjaka omena voninahitra. Tonga dia resy lahatra i Aserosy hoe eny mety zany, ataovy amin'ny Mordekay, halleloia, ataovy amin'io anabavy tia vavaka io a, ataovy amin'io ralahy tia vavaka io a, indray androany ianao a, asina satroboninahitra ianao a, indray androany ianao a, ipetraka amin'ny seza fiandranana ianao a, eto antany ianao a, atao mpandresy ianao, ny ratsy ivadika ao tsara izany, tokony ataonao mifafara lasy anabavy. So ihany izy fa tsisy tositra. Ataovy amin'ny Mordekay. I Mordekay le saika hantoko amin'ny hazo. Ataovy aminazy. Tsy mbadika amin'ny fandena raha. I vavaka io tena mampitsombadika. Tena mampitsombadika. Ilay tokony mipetraka anaty kalesa, miasakasaka ery aloha. Tsombadika. Nampiakanjo any Mordekay, ralahy, ao ny tananao atao mahitsitsy kely, ao mpidirina pataloha satroboninahitra anao ao tia sabatra miakara sefo, miakara ambony kalesy tsy mbadika amin'ny fandendra raha. Ary ny tena nanahirana dia izy miazakazaka teo alohan'ny soavaly. Izao no atao amin'ny lehilahy zay tiany mpanjaka omena voninahitra, izao no atao amin'ny lehilahy zay tiany mpanjaka omena, izao no atao, tsy mbadika fandendra raha satria nahoana vavaka. Otan'Andriamanitra amin'ny Jesosy mamonjy anesa. Tsy mbadika ane zany, tratrany tsy fidy ny ranga, tratrany tsy fidy, tsisy tsony le mahery loha iny, tsisy tsony le miteroterona, le ratsy maso le masika be, lasa malemy fanahy. Tena mihinana milolo marina ny liona riavana rehefa tena mahery mivavaka ianao. Miova fo marina ny liona. Tena mahavariana. Ary ny zavatra nampalahelo raha vao tonga tany an-trano dia niresaka amin'izay izy mivady. Raharary neny ny zavatra nazo an'androany. Inona nazo anao tata? Tena raharaha nitsombadika fandendra rary neny a. Dia ozy mivadiny, ay ve jiosy, ay ve mpivavaka be le nikasaitsika antona mihazo iny, tsy fantako mpivavaka be ne izy iny, raha mpivavaka be tsy resinao. Tanao nilatsay ny vadiny ray izy, tonga tany amin'ny fanasana amin'izay. Rehefa tonga teo amin'ny fanasana, ry Ester, inona ny tianao ataoko aminao? Na dia netsasaka mifananako aza ry Ester, teneno aingane. Dia ozy amin'izay Ester hoe, misy lehilahy iray izay mifofony aiko, mitady amono aho ary amidiny aho, amidiny ny ankohonako. Dia ozy ny mpanjaka, sao dia mba lasalasa saina ary anao ty fa aiza koa nisy olona vita hivaratra vadina mpanjaka zany, amono ny vadina mpanjaka. Dia tonga dia ozy Ester hoe, io Hamana io niaraka tamin'iny, taitra amin'ny mpanjaka, tezitra amin'ny mpanjaka, tsy nateno ny mpanjaka, nivoaka tany atokotany, nakasaina aloha. Rehefa mba misy zavatra matezitra dia mba ndiana aloha makasaina kely aloha. Dia raina Jesosy, i mpanjaka nakasaina tary atokotany, i Hamana amin'izay nanao ny tsy fanao. Lasa nakany amin'ny fandrinan'ny Ester ndray izy. Tena olana be, sady efa mikasa hivaritra amin'ny vadin'ny mpanjaka, ary rehefa niditra koa ny mpanjaka dia hita ny mpanjaka nisavika teo amin'ny fandrina amin'ny vadiny, niakatra ny atezeran'ny mpanjaka. Ary niaraka tamin'izay dia nisy nanarona lamba mainty ny lohany, ary dia ozy ny olona teo hoe efa misy azo 5 metatra ao amin'ny tokotaniny ao anatonana amin'ny Mordekay. Dia ozy ny mpanjaka hoe atony ao izy.
atsika moa tsy faly ny zavatra mahazo ny sasany fa aleo fotsiny aloha tsika mba hanao aleloia na dia zany azy le anaovantsika aleloia dia zao Andriamanitra mampitsombatika ny fandendrara ile tokony nahantona teo amin'ny hazo le nanangana an'io hazo io a dia izy indray ny nahantona teo tsombatika ny fandendrara miodina ambony ambany aveza izany favaka foibe korondrano andao ifavaka rahalahy aza mba manao hoe dia mamely tampotampoka koa ny raha prezitsisy tampotampoka zany ny fitondran'Andriamanitra fa fampiomanana anao amin'ny fiavian'i Jesosy tsy mampiomanana anao zany a ka na dia teneninao hoe rapitro mifady hanina dia ataovy a fa itsombatika io adinao io ry havanao mampitsombatika amin'ny fandendrarany favaka aza asiana fimonomonona tampotampoka ka tsy efa niteny taminao ve ny baiboly fa tampoka ny eny avian'i Jesosy taka ny avy mpangalatra ka noho izany ny mety aminao dia manetretena alamino ny zavatra rehetra aleloia aza mangatakandro fa ndao hivavaka rahalahy ndao hivavaka ranabavy tanora ndao hivavaka tsika rehetra mpiandraikitra rehetra ndao hivavaka aleloia ny vavaka manofa zavatra aleloia ozy lay salamon'ny Davida ny vakitsika teo mazava tsara ny tenin'Andriamanitra tsy misy fitaka izany tenin'Andriamanitra izany vakitsika teo ny salamo 1:50 ary ny andininy izay ny vakitsika teo dia ozy ny tenin'Andriamanitra ampidio amiko ny fifaliam famonjenao toany fanahy mazoto aho ho toanana fanahy mazotany ianao ry havana ka na dia ohatrany tsy tia vavaka ianao hiasa aminao ny herin'Andriamanitra androany toanan'Andriamanitra fanahy mazoto ianao rahalahy haleloia mandraisa fanapaha-kevitra fotsiny ianao mandraisa fanapaha-kevitra zany ny tenin'Andriamanitra zany ny fitarian'Andriamanitra manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra anandratra anao Andriamanitra iza mba te hita ny voninahitran'Andriamanitra isika rehetra izao ka dia maneke ianao manetretena ianao milanao Jesosy milanao zao asan'Andriamanitra izao mba manao fa afaka ianao aza mety bekony io asanao io ianao fa ianao ka hibeko azy dia raina Jesosy aza mety bekony zavatra rehetra io ianao fa ianao ka hibeko azy mivavah ianao aza manary ny fasahinao misy valiny lehibe mitadiavy ilay nanao ny kotikely miatoloana sy ny telo no refo ilay mampody ny aloko ny fahafatesana ho maraina manamaizina ny andro ho alina ilay miantso ny rano avy eny ranomasina mandatsaka azy amin'ny tany Jehova no anarany mampatanjaka ny babo amely ny mahery tonga mamely ny fiarofana amin'ny babo aleloia izy babo be deaibe ho ampiasain'Andriamanitra ry havanao izy babo be deaibe ho vonjen'Andriamanitra satria nahoana mivavaka amin'ny foibe ankorin-drano sy tapa-kevitra neritena ary dia andao hitsangana amin'izao ankehitriny izao dia manandra tanana ianao asandrato ny tananao amin'izao ankehitriny izao dia akipizy ny masonao a dia samia manetry tena samia mivavaka samia tena misaotra an'Andriamanitra samia manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra mety misy fanoherana ve ao anatin'ny fonao ao za tsy mavita mivavaka za tsy mavita mifady ihany za tsy mavita n'izany za mbola raikitra tsy ariavanao ho toanan'Andriamanitra fanahy mazoto ianao anokatra lalanao anao Jesosy manetretena ianao samia mibebaka samia manolotena amin'izao ankehitriny izao satria atao amin'ny lanitra ny tananao samia mivavaka ovay a Jesosy ao tao fitia vavaka Jesosy ao isory amiko ny tsy fitiavam-bavaka isory amiko ny falainana mivavaka samia mivavaka daholo tsika amin'izao ankehitriny izao aleloia